Ny fikambanan'ny tanora izany isin'ireo fikambanana anakilioba maro samihafa na ao amin'ny sekoly sabata izay misy ireo sakafo sahaza ny karaza-taona sokajy taona tsirairay avy ny fanentanana ny amin'ny fampianarana an'ity lesona manokana izay natokana ho an'ny tanora zokiny ity. Azo antoka fa amin'izany taona 20 ka hatramin'ny 5 izany dia fa manana ny fahafahamanao na ny fahamividy isika tsirairay avy, koa hanao fiaikana isika tanora manao hoe ny tanora iray dia manana lesona iray, tsy dia hoe ohatran'ny mahazatra hoe dia lesona iray nikambanantsika ao amin'ny fianakaviana, fa ity zany na ny mbola fifaliana mandrakariva no ifampiara-batsika indray natratran'ity sabata maraina ity, mbola anatiny fandaharana makasika ny taratarana ara-pahasalamana isika. Araka nefa nambara teny aloha dia hozarana amintsika CCC eto ireo lesona izay sotonina tamin'ny lasa makasika ny gripa espaniola, ny fahombiazana tamin'ireo fitsaboana nataon'ireo tsabo teo anivon'ny hopitalintsika tany Amerika, tsaboana izay notanterahan'izy ireo tamin'izany fotoana izany ka nahitana fahombiazana tamin'ireo fanasitranana andreo marary ary ny tany fahafatesana izay ambany. Tsy ahivona eto izay fandraisan'ireo namana mpiara-miasa ireo karazana fitsaboana amin'ny alalan'ny natiora. Hitantsika teo aloha ny tanamasoandro, ny sakafo ara-pahasalamana, ary androany kosa itsika dia hijery mahakasika ny rivotra satria anisan'ny fahombiazana nampiasaina tamin'izany ny famoahana ireo marary teny anivon'ny zavaboary izay natao izay azahoanan'izy ireo izany rivotra madio izany. Ka ina tokoa raha izany no hita ao anatin'ity izay resantsika hoe rivotra madio ity. Nisy fikarohana izay natao andreo siantifika tany Tokyo, naka lehilahy maromaro izy ireo niasa ao anatin'ny orinasa anankiray nentina nitsangatsangana nandritra ny 3 andro tany anaty ala. Ny alohan'izay araka mahafikarohana anazy dia nisy ny